fanambarana mampatsiaro vahoaka malagasy sy ny filohan'ny fanavaozana izahay fa niara-tolona teny Akanjo isika mankasitraka ary vonina anampy izahay araka ny fanarahana teny Akanjo. Ao anatin'ny antony ny divantsika ny fandravana ny androm-panjakana rehetra nisy indrindra ny antenimieram-pirenena izay tompon'antoka amin'ny fanomezana vahana ny fanodikodinana ny vola mitentina 4,000 miliara ariary. Mbola tsy tafiditra ao anatin'io ary ny vola nisy ady. Noho izany, mitaka ny fandravana ny androm-panjakana rehetra izahay, indrindra ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny 2,70 ora ary manome toky anao Andriamatoa fa vonina izahay vahoaka malagasy manerana ny nosy anoana sy hiaro anao rehefa raisinao izay tapa-kevitra izay. Takinay ny ampijoroana ny Assemblée Constituante izay misy tanora mpitolona 5,70 isanjato ary ny Conseil des Sages ahitana ny ray aman-dreny ara-pinoana, ny ara-drazana, ny olobe maro samihafa, ny OSC ary ny mpitolona anaty Assemblée Constituante. Fifidianana fa pouvoir régulateur ny fitenin'ny ACC azy namoany an'le didy nanomezany anay an'le pouvoir. Zany hoe zahay nandray an'io dia voalaza mazava ao anatin'le didiny ACC fa tsy rava ny institution zay misy fa mitovy ny asa. Zay no nieritrereto. Anjara aminay zay ihany koa ny angatahan'ny Union africaine sy ny SADC any no mitondra malakilaky amin'le fifampiresana hitongavantsika amin'izay rafitra tadiavinao zay. Raha izao za tsy afaka mandrava rafitra. Zareo koa tsy afaka manala eo raha mamaky tsara ny décision iny nareo. Fa ny fifampiresana zay ho avy ny concertation nationale no ametrahantsika an'izay tondrozotra matimatesany mpanao politika io. Zay tondrozotra tadiavin'zareo areo areo manahirana ny mpanao politika io ao. Satria rehefa namoaka an'le tondrozotra zahay dia tondrozotra hitondrana an'le fanavaozana makany amin'ny concertation sy makany amin'ny fifidianana amina voakanay fa tsy le tondrozotra neritreretiny zanany mizara gâteau. Azonareo le izy. Dia zay mamikorontana be ny ao io. Fa za mino fa rehefa vita ny concertation nationale mivoaka le tondrozotra milamina eo. Dia mandeha tsika makany amin'izay concertation nationale zay malaky dia malaky hamoatsika n'izay tondrozotra ilainy zareo zay dia ametrahana an'le rafitra zay tadiavinareo le rafitra hitondrana an'le fanavaozana makany amin'ny fifidianana makany amin'ny 5e république. Zany hoe ny andrisihanay anareo dia miomana sahady amin'le fifampiresana zay hanomboka toato. Efa mandeha zao le resaka refonte électorale fa manova ny resemitsika zao dia hiditra amin'ny refonte électorale iny asa parallèle dia anomboka toato satria raha tsy diso mois de juin. Voalohany faly miarabantsika rehetra magnaraka ny page ny pasike bolongany misy raha ho volagno zany dia misy raha karazan-droa teneniko eto. Voalohany mahakasika ny raha-pirenena zany amin'ny ankapobeny satria mba heveriko amin'ny maha olo-pirenena dia manana didy tegna zany mba manao ora sahay avao koa mampanentana avao koa zany. Faharoa dia mahakasika ny atao hoe le fifofogna ainy filoha-mpanjakana sy ny vadiny zany. Idirako voalohany mahakasika ny raha-pirenena raha natao ny tolona izay natao samy nanao tolona tsika rehetra teto amin'ny firenena dia zareo atao amin'ny kapisaty nitsanga dia rehefa nitsanga ny kapisaty zay tariny colonel Michael tamin'ny fotoana zay ny fanampiana ny vahoaka ny tolona dia natoky ny vahoaka malagasy fa mandresitsika amin'ny tolona zay atao dia izy amin'izao fotoa izao. Dia tamin'izay fotoa izay zany niala ny mpitondra teo aloha niala izy tsy niala hoe nametra-pialana fa tonga dia nandosy zay ngazo lazana zay nandosy zay ninino zany dia zay nandosy zany dia tsy hita. Dia nisy olon'le place zany ny filoha fanavaozana amin'izao colonel Michael nisy olo placeny rehefa nisy olo placeny dia zao nisy olo placeny izy hanohy an'le asa zay natao. Dia na ny Banque mondiale na ny FMI sy ny sisa maro samihafa na ny vorona afrikana aza
nahatsapan'izany fa hoe fisoloatoerana ny zavatra natao ataontsika hoe telo tao fotoa mandany filoateo aloha zay telo tao zay fenoan'ny colonel Mikael mandritra ny telo tao zany ataontsika hoe eo izy agnatin'izay telo tao zay nefa mitohy avao reo asa zay nivatsiny banky mondial sy ny FMI vola satria tsapa zany fa tsy fanokana-panjakana natao fa fisolo plasy ho an'le mpitondra teo aloha satria tsy nahafa-po ny vahoaka malagasy ny zavatra atao mpitondra teo aloha ary lainga maro ny fafy teo sady fitapitaky business sy ny sisa maro sambihafa ajanontsika igny dia ao anatin'izay nefa dia mitohy avao ny mpomampiasa mitohy avao ny karazana hoe asa fanjakana rehetra sy ny sisa ohatrany andavanandro dia amin'izay fotoa izay mandritra ny telo tao hitondran'ny colonel Mikael io zany dia ny rafitra no avaozina agnatin'izay hanavao rafitra eny fa hatramin'ny fifandraisana an'ireo vahiny avy any ivelany aza dia avaozina avokoa maro moa sasany miteny manao hoe io colonel Mikael fa miaraka amin'ny frantsay io fa miaraka amin'ny Russie io fa misy vazaha Russie avy eto io fa misy an'izao tsy maintsy miara-miasa amin'ny any ivelany tsika na tiana na tsy tiana fa le fomba fiara-miasa mila havaozina mazava angamba zay havaozina zay le izy mazava amintsika zay fa iny zavatra iny dia io sasany io koa ma zany olo sasany zao hoe le fa te hagnorotaka zany olo na raha kelikely ho an'igny dia exagérena dia iva fa isoran'ny colonel dia mitondra olo kendre izy calme avao agnatin'izay fa niasany fanao tao dia miteny koa tsika am'izao ravonsete sarotra handravana io satria tsy nanonga-panjakana fa hilosolo plasy le olo nitondra teo fotsiny azonareo dia tapitra am'izao le telo tao fa vita vaona aby ny rafitra rehetra fa vita fanavaozana aby ny zavatra rehetra zay vao militra miteteza mita am'izay tsika rehefa militra miteteza mita tsika dia le rafitra vaovao zay ny vaotsika iny ro mame iteteza mita io satria ikarakara ny fividianana am'izay tsika am'izay fotoa zay eo am'izay vao misy an'le hoe antoko politekniano hilitsy koa satria zay aby raha manahirany sasany io fitiavan-tseza mampalahelo igny samby tao ministre samby tao CT ohatran'izany dia igny zany le izy dia zay zany le izy amin'ny ankapobeny fa tsy zakany sasany zany le izy ty raha ataondreo ty tsy mety hoe ino ary ro mety gnanao ro mety fa zany koa ny mahakasika an'io fa resadresaka avao zay raha zay fa eo koa raiky ty mahakasika ny resaka hoe fifofoana ny ainy filoam-panjakana miaraka amin'ny vadiny matetiky zany tsika malagasy tsy olo mpanao analyse fa olo be critique be fatana gasy dia zay be critique fa tsy mpanao analyse raha misy zavatra miseho io fa tahalaza koa io fa taho rere laza koa nanampitondra antsika teto taloha zay andremo zao généraly colonel Mikael no tsy Mikael fa raha tsy mandrava zafary indrindra amin'ny gendarmerie tsy mandrava raha tsy mandrava hitatsika ngamba fa nisy namono izy nisy namono satria gn'antony nitondra fanavaozana koa izy tamin'igny fanavaozana koa nandresany izy koa fanavaozana zay atao mitovy tsisy valaka amin'ny nataon'ny colonel Mikael ankehitriny tsy mety am'zalahy le izy farany rafa ty firin'ny zalahy dia maty zao hanao ny fanavaozana koa colonel Mikael hovaina ny rafitra rehetra maro sambihafa satria tsy mitondra tomboso ravoana vaoaka malagasy ny zavatra natao hatram'izay tsika ne mahalala te mpitondra ty fanjakana ty teo ny teo avao haitsika zany mba tsy hisy an'izay teo ny teo avao zay havaozy io zavatra io zay havaozina io zavatra io karaha zay tsy mahafaly igny sasany koa io tsy mahafaly igny sasany io miezaky ny sasany magnaparitaka vola amin'ny Facebook indrindra koa fa misy an'ity compte Facebook ty arotanareo firenenao fa tsy mety io arotanareo fa la io tanteraka ao tsika maty arotanareo firenena atao an'igny sasany hatramin'ny filoam-pirenena ataon'ny sasany alika aby an'izao dikan'io ane mandrangy soa asiako lo filoam-panjakany na hoe soa metrapela olo maramily eo olo mararaloha io aleoko rotagno amin'io ohatran'izay olo malaky masiaka io aleoko rotagno amin'io io risteny olo malaky mivaliky io rotagno amin'io zao aby raha ataon'ny sasany fa na alika atao alika aby atao ino aby ty alika laty ohatrohatrao calme colonel fa gn'asana avao reo ataony vita telo tao ohatran'izay dia zay ka eo am'izao zany nareo miteny man'izao hoe tahalaza amin'ny famonoan'olo laha taminao le izy hainao ngamba izy laha ianao mitena zany ro misy namofogna hainao mety misy ny fofogna hainao mety hainao hoe zao misy mifofogna hainao misy mifofogna haiko zao ka la izy zany midéclaré nzay koa zaho misy mifofogna haiko miaraka amin'ny vadiko tao vono hain'olo dia laha miteny koa zao gn'olo manao cinémanao dia eo koa hitena nareo zalahy olo ratsy nareo satria aminao le izy tsika ka manao safa aminaka zao aza mihevitry mibaindraha laha tsy marary io zao nareo miteny hoe cinéma ny colonel Mikael io sagnatria ny vava ladiny lela inga ne mba tsy hisy zany maty tokoa ohatry colonel miaraka amin'ny vady sagnatria
io tsika vitany marina ihany ka tena nisy ny fofo marina ny satria tsika zany fa isy ho an-javatra zay mahalala hoe marina fa zavatra ohatran'io ka menao tsy ny fanjakana raha mandray fepetra fa misy maromaro voasambotsy ino hoe olana am'izany lananao tsy mety ataovy sazasaza azy ohatran'izay agnamiko manokana ka ny tiako volagny dia zao mankahiranao mon colonel mankahiranao andreo atao filohan'ny fanavaozana toy izy ny asa zay efa natao efa ny matimatesana izy io tsy mifagnova ny le manamboasy tragno amin'ny voalohany ianao mikorotoko isaka maro samihafa ao da hitanao miboratina amin'enty azy mety ho kivy ianao fa rehefa vita io tsara le tragno ary mafy tsisy zay tsy magnirana io ka amin'izao famolavolana zavatra zao mety ho maro resaka mandeha fakapanasy isa maro samihafa amina lalany fanakianana azakifa favakoanao foana izahay mba havitan'izay satria manantena firenena vaovao zao koa zay fa dia mankasitraka antsika menakavy tokolaisto vavy ialongo zao longonao tsika tsy samy sisy olo hafa malagasy raiky avao na iha bakay olo raiky tsika gasy raiky avao fa asakasaka anao zay tahiavaka maro satria mety manana rasy hafa anao fa tsy gasy pira zay fa laha rambo gasy pira avao tsy mankahaly amin'ny fagnovazana ravitra satria fa ela tsika ny giazan'olo amin'ny ravitra tsy manjary io fa matoy zany tsy mila an'io ravitra hovaina io dia iha mihitsy olo manana rasy hafa ka hilay amin'ny tany misy anao agny lafa avy ny fotoana miraso antsika menakavy samby ho ela velotoko